fiainana. Ary teny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe Miderà any Jehovah, miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin'ny firenena ny asany. Amen. Isaia 40:14. Ny olona mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampon'Andriamanitra ry havana dia milobava manao hoe Miderà any Jehovah. Ho anao androany, ianao ve mba milobava toy izany? Sao dia mbola tsy tsapanao ary ilay fitiavan'i Jehovah Andriamanitra anao, ilay famindrampon'Andriamanitra anao, fa na ny andrenesanao teny fiainana androany aza inge dia famindrampony ka mendrika ho derana izy amin'izany ry havana. Mampalahelo mijery ny kristianina menatra hideran'Andriamanitra. Na ny hivavaka eo amasin'ny fianakaviana aza dia mahamenatra, na ny hivavaka eo anatrehan'ny mpiara-mivavaka aza dia mahamenatra, hanonona tonom-bavaka ve dia mahamenatra. Tsy samy deran'Andriamanitra. Any amin'ny mpiara-miasa sy any amin'ny namana rehetra any dia menatra anambaran'i Jesosy Kristy. Menatra hideran'Andriamanitra satria sao dia rabirabian'ny olona sy esoeson'ny olona hoe ary ianao ty tomba mivava. Androany, mahasahy mideran'Andriamanitra. Naiza toerana misy anao, aza mifidy toerana, aza mifidy olona hideranan'Andriamanitra eo anatrehany, aza mifidy fotoana sy ora koa, fa teneniny tenin'Andriamanitra ianao androany ry havana, Miderà Jehovah fa lehibe ny famindrampony tamin'ny fiainanao. Ary faharoan'izany dia hoy ny teny miantsoa ny anarany. Ianao ve mba miantso ny anaran'i Jehovah matetika? Sao dia anarana hafa foana no antsonao. Ianao mandray telefonina iantso io, sao dia variana miantsoantso olona eran'ny tanàna, miantso famonjena aman'olona, omeo vola, ampioa sy ny sisa. Fa sao dia adininao fa misy anarana anankiray ambony lavitra noho izay rena tsotsonao eto amin'izao tontolo izao eto, dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao hiantso ny anarany mandrakariva ry havana. Faly Andriamanitra rehefa mahatsiaro ianao ka hoe hiantso ny anaran'i Jehovah aho satria milaza ny fiainako. Matony ianao tsy kamo hiantso ny anarany dia tsy ilainao amin'ny fiainanao zany izy. Androany dia mitarika anao ny tenin'Andriamanitra mba hatsiaro hiantso an'Andriamanitra mandrakariva satria mila azy io fiainanao io atrehanao zao io adinao zao io zavatra rehetra iainanao tamin'ity fiainana ity, io ankonanao io, mila azy io, mila miantso ny anarany ianareo menakavy. Ary farany dia hoy ny tenin'Andriamanitra, ampahafantaro any amin'ny firenena ny asany. Irahany ianao ry havana, ampahafantatra ny asan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao. Tsy ianao ihany no tokony halala ny asan'Andriamanitra, fa misy antony ny havelomako sy ny havelomanao dia hanambara ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Ampahafantaro ny olona akaikinao io, ampahafantaro izay olona iona aminao rehefa avy eo, ampahafantaro izao tontolo izao fa lehibe ny asan'Andriamanitra ary mendrika hody eraina izy. Ampahafantaro izao tontolo izao fa misy Andriamanitra any, Jesosy Kristy izay tia azy, tia hamindra-fo azy, tia hamela heloko azy, tia haome fiadanana ho azy. Izany ny antony havelomako, izany ny antony havelomanao. Amen.